Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy voalohany volana May amin'ny enora maraina ka hatramin'ny atalata faharoany volana May amin'ny enora maraina. Tsy misy ny fampitandremana manokana no ny avy ny alin-drano na ny rivotra aloha zany ho an'ny morontsiraka Madagasikara fa nazana zany mety hisy ny alin-drano avy any atsimo andrefana mahazo ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ka mety hiakatra hatrany amin'ny 3 metatra ny onjan-dranomasina ao anatin'izay. Mila mitandrina araka izany aloha ny mpampiasa ranomasina. Ny mety ho toetry ny androntsika aloha ny morontsiraka atsinanana tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angosy, andraona amin'ny Tsitokotoko ary ao avy atsimo ny rivotra ka ho 7.20 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora, hatratra 7.30 kilometatra isan'ora indraindray ary anonja be ny ranomasina. Ny avy ny onja dia ray faingo 4 metatra. Tanjona Angosy hatrany Manoro, andraona amin'ny Tsitokotoko ao avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora. Iovaova zay rehefa manakaiky ny Manoro, anonja be ny ranomasina. Ny avy ny onja ray faingo 5 hatratra 2 metatra any amin'ny farany fetim-potoana. Manoro hatrany Taolagnaro mety hisy tandrivilaona mandalo ny alina ary ao avy avaratra ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo na atsimo antsinanana kosa zany manomboka ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora ary hatratra 8.20 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja manodidina ny ray faingo 5 ka hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany tanjona Vohimena, andraona amin'ny Tsitokotoko ary ao avy atsimo andrefana na atsimo ny rivotra ka ho 8.20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora. Anonja be na hery ny ranomasina ary ny avy ny onja manodidina ny 2 ka hatramin'ny 2.9 metatra, hatratra 3 metatra any amin'ny farany fetim-potoana noho ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa, ivalika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 8.20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora. Anonja be na hery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.4 ka hatramin'ny 3 metatra, isy ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, ivalika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7.20 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora, hatratra 7.30 kilometatra isan'ora manakaiky ny Morombe, ny hariva sy ny maraina. Anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja ray faingo 2 ka hatramin'ny 2 metatra, mety hatratra 2.4 metatra any amin'ny tendrony atsimo any amin'ny farany fetim-potoana, isy ny alin-drano madinika avy any atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, omaina ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora, hatratra 8.20 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany atsimo. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny avy ny onja dia manodidina ny ray metatra. Anamaranantsika azy Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, omaina ny andro ary ho avy atsinanana ny rivotra any amin'ny tendrony avaratra ka ho 7.20 ka hatramin'ny 8.20 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora ary adiny mpanonja ny ranomasina. Ny avy ny onja dia manodidina ny 4.4 metatra.